Ankoatra ny teknisian'ny fananantany dia fantatra ihany koa anatanteraka fitokonana fanairana mandritra ny 27 ora manomboka amin'ny alatsinainy izao ny syndika ny inspekteur ny asa dia hoe no itsika ny fanazavana mahakasika izay. Mahakasika ny fisarahan'ny ministère anay zany ministère ny asa sy ny ministère ny fampananana asa. Izy io moa zany dia efa nangataka an'izy io imbetsaka izahay hoe tokony hiverina aty aminay lay département tany fampananana asa satria zahay ny teknisianina voaofana mikasika ny fampananana asa io. Ninina tsy nianona foana moa zahay nandritran'izay fangatana imbetabe zay fisintomana lakolosy zay fa ankehitriny zay dia tena hitanay fa tsisy vahaolana mihitsy ilay satria fa mivoaka raha fomba ofisialy fa lasan'ny ministère ny fampianarana teknika ny ministère ny fampananana asa sy ny fifanana professionnel dia noho izay zany nanaovana izay fitakizay ankoatran'izay dia mitaky ny fanatsarana ny régime particulier ny inspecteur du travail sy ny contrôleur du travail zahay satria ny bureau international du travail dia efa nilaza efa nisitona ny sain'ny fanjakana mba hiadoptena ny régime particulier anay io. Mariana moa zany zahay dia tompona andraikimpanjakana mivoaka teny amin'ny ENAM ary nefany dia ireo izay tompona andraikitra izay niara-nivoaka taminay dia manana karama ambonimbony sy manana avantage betsabetsaka noho ny izahay nefa dia samy mitovy izao ny fianarana natao ary ho fampiarana an'izay interpellation nataon'ny BIT izay tamin'ny 2013 no angatahanay ny famoahana tsisy atakandro izay régime particulier anay inspecteur du travail sy contrôleur du travail izay.